Ho aminareo hatrany izay fahasoavan'ny tompo ry havako, amen'ny vavaka isika. Amin'izao andro farany amin'ny herinandro izao tompo, dia manolotra anao ny dera sy ny saotra ny hajaro voninahitra izay, fa afaka namakivaky an'ity herinandro ity. Ary misaotra hatrany fa tsy mahafoy anay ianao fa miara-dalana aminay. Ary izay koa dia ity araka aminao mandrakariva. Apetraka aminao ny fiainanay tompo. Amen. Tamin'ity herinandro ity isika ry havana dia niary namakafaka andreo antony mahatonga ny tompo hanao ny fanavaozana. Ny valiny dia satria isika olombelona dia nandova ny fahalavony Adama sy Eva tao Edena. Ny olombelona no takian'ny tompo mba hiavao. Hitantsika tamin'ny alakamisy sy zoma koa fa izao tontolo izao le monde sy izao tontolo izao univers no havaozin'ny tompo fa simban'ny fahotantsika olombelona. Azo atao indray mijery ao anatin'ireto roa ireto ny mahatonga ny tompo hanavao. Voalohany, izay mety ho fahazarana amin'ny fiainana andavanandro, ary ao anatin'izany ny mety ohatra hoe fahazarana amin'ny vavaka fotsiny sisa, satria hisakafo. Ohatra koa tonga ny alahady dia zatra mandeha any am-piangonana fa tsy misy aim-panahy mihitsy tafiditra ao anatin'izany. Io izany ilay tonga amin'ny teny vahiny hoe rotina sisa. Mila fanavaozana izany ry havako. Faharoa, mety efa nivily lalana mihitsy ny finoana vokatry ny fampidirana fanao hafa eo amin'ny fiainana andavanandro, kanefa rehefa tarafin'ny fanahy masina izy ireny dia tsy mitondra voka-tsoa amin'ny ara-panahy. Tsy hanome ohatra aho fa samy hoe mandinika ny fiainan'ny tsirairay avy, fa mila fanavaozana daholo ireny ry havako. Amin'ny tinana azy dia ity misy toe-panahin'ny mpino miavao tsy angitsahatra. Filipianina 3:7 andininy 12 ka hatramin'ny 14. Filipianina 3:7 andininy 12 ka hatramin'ny 14. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazona izay niazona an'i Kristy Jesoa ahy. Rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha no ataoko: manadino izay zavatra aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho, ahazoko ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesoa. Izany ny toe-tsain'ny olona mpino miavao ry havana, ka dia mahereza fa mbola omen'ny tompo tombonandro fahavelomana isika. Raha pitso alahady dia hiaraka handinika an'ireo teboka enina maha-protestanta-ntsika isika ao anatin'izao iray volan'ny fihavozana ny fiainan'ny mpino izao. Koa samy ry havana, tahian'Andriamanitra ka samy ho tratry ny raha-pitso avokoa hivavaka ary sika. Dera, saotra, haja, voninahitra, atolotra ianao ry tompo Ray Naizy eny an-danitra. Tefeo isan'andro izahay mba hiavao araka ny sitraponao, ary dia tsy handalo fotsiny tompo. Toy ny tenin'Andriamanitra sy fifampirezana ary mofinaina ifampizarana itony, fa tena hamoby eo amin'ny fiainanay. Ary ny tena zava-dehibe koa dia izao: ampio izay mba hizara tompo ny teninao amin'ireo izay mila an'izany, fanerasera aminay amin'ny fiainana andavanandro. Dia apetraka eo am-pelantananao ary ny fiainanay, omany ny fo mampananay mba hahafahanay miara-vavaka, tonga vatana, saina fanahy miaraka aminao ao am-piangonana. Handray ny fanavaozanao ary hiavao ao aminao ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia an'Andriamanitra irery ry havana ny voninahitra. Amen.